Salut daholo. Zao zany vao tena nomeny hevitra mahakasika ny resaka fédéralisme. Samy tapatapa daholodaholy makatsy makaroa fa mahita an'le situation zao fotoana zao hoe état unitaire nefa ry zala tsy hita zay natao anatin'ny firy taona état unitaire ka tsy reo samy manana ny azy araky ny zonement zareo any avaratra de na mety na tsy mety de fa samy au moins samy manana ny azy. Sady tena nadécidé ana koa de zao Izahay Toamasina no farany Manankarena amin'io fédéralisme io. Zay manankarena indrindra satria ny antony zay manana ny port Toamasina mandalo aminay daholo nareo na nafatra entana inona PPN na tomobile na électroménager inona mandalo aminay mandoha vola aminay daholo nareo eran'ny Madagasikara. Zay ray ro manaraka an'izany zay manana sopotry ny vary ao ambatona za ananay firy toera midadasika zay mpamokatra vary ao Madagasikara hatramin'ny baraoasy ny rehetrarehetra ny vokatra fanondrana ny kafe ny letisia ny jorofo vanilla any aminay daholo hatramin'ny akondro ananay daholo zany rehetrarehetra zany de misy mitena le izy ataotao foana tsisy ataotao foana zany rehefa atao io ny zany ny etaitany vahoaka de fédéralisme satria matsapa le olona ny vahoaka fa hoe mivangongo Antananarivo daholo ny vola rehetrarehetra sy ny pouvoir rehetrarehetra sy ny service rehetrarehetra vongo Antananarivo ka rehefa mitady fahaleovatena ny olona de avelo izy hitady fahaleovatena na ainy na tsy ainy fa rehefa atao io tsy maintsy misy foana vondrona manam-pahaizana afaka manao ny constitution afaka manao ny rafitra afaka manao métablir ny ina moa zany administration rehetrarehetra rehefa atao io fa ho an'ny vahoaka aloha na nianatra izy na tsy nianatra de zay ny etaetany de ataovy aloha zay fa tsy nareo Antananarivo foana ny iletra ny volam-panjakana zavatra hitany e zany firy ny mpitona nandalo teo iletra daholo ny ataony eo sady zay manankarena indrindra Toamasina ary zay koa nisan'ny manam-pahaizana raha jereo ny président teo jereo iratsiraka ohatran'ireny fahaizanay reny ny nareo DJ da tsy DJ député ronono tsy manana BPC akory de rehefa raikitra zay fédéralisme zany za zao ny anisany hitondra ny ody a Madagasikara am'izay hitondra ny traikefa-ko mahakasika tourisme azo atao tsara mihitsy zany Toamasina ina moa zany mahambo hatrany ina moa zany hatrany ina moa zany ty voloina mahambo rehetrarehetra iny ambody atafana tourisme daholo zany hatraty Manambato hatrany Pangalana moron-dranomasina fananana daholo zany rehefa exploitena zay fandehan'le izy manam-pahaizana jereo fahaizany zoko de ny expérience mikasika hôtellerie tourisme rehetrarehetra azoko ampiasaina any zany fa amin'io zany tsy mody am'izao fotoana zao satria tsy araky ny ilako anazy ny fandehany io zereo ny fanavoazana am'izao fotoana zao misy zavatra mandeha am'izay loany io inona ny rasanareo fikanando pirenena inona fikanando pirenena misy eo ho maka délégation telo efatra de tenenina hoe état unitaire ny fidiny lisany gaga zany ny ina moa zany ny hitahitany vahoaka tsy ny vahoaka fa délégation zay sambosamborona fatany fotsiny tonga any sady hevitra tainina fotsiny le fikanando pirenena fa raha tena anova rafitra raha tena anao ina moa zany pirenena vaovao tokony expert 10 no métablir an'io de zay ny apetraka amin'ny vahoaka hoe zao ny rafitra vaovao zao ny izy fa tsy ny sady bady ny miteny hoe atao le fikanando sady bady ny olona anao fikanando de inona ny résultat eo sady zay tsy ina moa zany tsy représentatif fa mivahoaka mihitsy ny olona alefany de plusin'izany vo manomboka de fa tsy manaraka ny constitution nefa FKM avena na sellanao fikanando pirenena de inona dikan'izany zany hoe atao le fikanando pirenena nefa le olona koa tsy d'accord le fikanando pirenena satria hevitra ny lala izy de là tsy manana constitution satria FKM na selamanao eo da plusin'izany zavatra tiala atao no atao eo fa tsy ny tiany vahoaka fa raha ny tiany vahoaka de fédéralisme zay ny fandehan'izy